ho aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana fa amin'Andriamanitra ray sy Kristy tompontsika amen. Ny Salamo fa 9:100, ny Andinin fa 2:20 ka fa 9:10 no ten'Andriamanitra akatsika ny hafatra indray amin'ity anio ity. Salamo izay tafiditra indrindra ao anatin'ny Salamo-pisaorana ity Salamo ity, hanambaran'ny mpanao Salamo ny fakasitrahan'Andriamanitra noho ny fanafahana, noho ny famelan-keloka, noho ny fitahiana maro izay noraisin'ny vahoakan'Andriamanitra. Iraina matetika ao anatin'ny fety jiosy ity Salamo ity, indrindra moa fa amin'ny fankalazana ny Pasika izany, mampatsiaro ilay fanafahana lehibe tany Egipta fahizay. Ny mpanao Salamo eto dia voalaza fa olona eo ambavahoana ny fahafatesana, fanomen'ny tompo fahasitranana izy, ary te hisaotra an'Andriamanitra, te hanome voninahitra an'Andriamanitra. Ity Salamo ity zany dia azo lazaina tsotra hoe vavaky ny olona nijaly nefa nahavotan'Andriamanitra. Vavaky ny olona nijaly nefa nahavotan'Andriamanitra. Tena mpanompon'Andriamanitra ny famantom-piainana taminy ny mpanao Salamo ito. Andeha avanisika indray loha hevitra manao hoe, lohateny manao hoe ny tena mpanompon'Andriamanitra marina. Ny tena mpanompon'Andriamanitra marina ry havana voalohany dia zao: olona tsara fifandraisana amin'Andriamanitra. Tsara fifandraisana amin'Andriamanitra. Andeha rahantsika mamaky ny 9:40 minarany tompo manao hoe: indrisy Jehovah mpanomponao tokoa aho, eny mpanomponao aho, sady zanaky ny ankizy vavinao, namahany fatorako ianao. Olona tsara fifandraisana amin'Andriamanitra mpanao Salamo isika. Raha ory izy dia ny tompony ny talaony. Ny 9:40 dia mamaritra tsara fa tena mpanompon'Andriamanitra izy eto. Eny, ny ray aman-dreniny, zany aiky ny ankizy vavinao izy, zany olona notezaina tamin'ny sitrapon'Andriamanitra ny mpanao Salamo eto. Ny ray aman-dreniny nampita taminy finoana an'Andriamanitra. Mpanomponao aho izy, zany aiky ny ankizy vavinao. Hoy Davida raha milaza an'itio tamin'ny tompo maneny Salamo fa 9:20 any hoe: todio aho ka amin'ny raha fo, omeo ny herinao ny mpanomponao ary vonjeo zany aiky ny ankizy vavinao. Ilazana an Davida lay notezaina koa zany tao anatin'ny finoana. Tena nijoro vavolombelona mpanao Salamo eto fa nankatoa mandrakariva ny sitrapon'Andriamanitra izy. Ary setran'izany famonjena izay voarainy zany ry havana dia nisaotra ny tompo izy eto, notahian'Andriamanitra izy, nafahan'Andriamanitra. Nisaotra ny tompo, andray ny kapoaka ny famonjena ao izy, ka hisaotra ny anaran'i Jehovah 3:30. Handray ny kapoaka ny famonjena ao. Ny kapoaka ry havana dia mampatsiala antsoina hoe fanatitra ahidina ao amin'ny soratra masina. Zany hoe ny fanatitra dia norarahana divay. Mo fomba fanao tamin'ny fahagolo zany. Norarahana divay teo amin'ny fanatitra. Dia ilay kapoaka ny famonjena ho ny nataony ambaran'ny mpanao Salamo eto. Mampatsiatsika ao an-tsaina avy hatrany ilay tenenin'ny apôstôly Paoly hoe kapoaka ny fisaorana. Tao amin'ny fanasan'ny tompo izay manambara ny rano Kristy. Handray ny kapoaka ny famonjena ho izy. Ny dikan'izany dia hoe ho raisiko ny famonjena izay nomeny ny tompo aho. Ary tena hitoetra eo ambanin'ny famondram-pony aho satria navotany aho. Noho ny famonjena izay nataony dia navotany aho. Fa izany ny mpanompon'Andriamanitra resahana eto. Tao anatin'ny fotoan-tsarotra izy dia tena nifandray tsy niala tamin'Andriamanitra. Hanitra miderin'Andriamanitra mandrakarivesy. Miverimberina etiny hoe hisaotra an Jehovah, hiantso an Jehovah aho. Olona vonina hifandray mandrakariva amin'Andriamanitra. Ary tsy homenatra nijoro vavolombelona mihitsy
ny tena mpanompon'Andriamanitra. Fa voalaza koa amin'ny 5:10 voalaza io ny hoe zava-dehibe eo masin'i Jehovah ny fahafatesan'ny olony masina. Raha dinina dia hoe tomilaza zany hoe raha maty ny olo masina dia zay ny sitraky Jehovah fa tsy tena zay moa no tena heviny eto. Zava-dehibe eo masin'i Jehovah ny fahafatesan'ny olony masina. Tsy midika zany hoe sitrak'Andriamanitra ny fahafatesan'ny olony masina, fa milaza ny teny zany fa tena sarobidy amin'Andriamanitra ny olony masina. Zay no tena heviny, sarobidy amin'Andriamanitra ny olony masina. Ny mpanao salamo zany ary fantany zany fa sarobidy eo anatin'Andriamanitra izy, tsy amela azy ho rendrika na ho kivy ao anatin'ny zava-mahory. Hanavitra ny fanahiny mpanompony amin'ny fampahoriana izy, ho zava-dehibe eo imason'ny rany. Koa ny voalazan'ny Davida any amin'ny Salamo 2:7 any, zava-dehibe eo masin'Andriamanitra isika mpanompon'Andriamanitra, toy ny zava-tsarobidy. Zay ny dikan'ilay hoe zava-dehibe eto, zava-tsarobidy eo anatrehan'Andriamanitra ny olon'Andriamanitra. Sarobidy amin'ny tompony olona masina. Betsaka amin'ny teny milaza zany ao amin'ny Soratra Masina ny hoe isika dia sarobidy eo anatrehan'Andriamanitra. Malala eo masina isika. Misy teny tsioany manao hoe ataon'Andriamanitra tsy mitovy maninona ny manompo azy sy ny tsy manompo azy. Ataon'Andriamanitra miavaka ny mpanompon'Andriamanitra. Tena sarobidy amin'Andriamanitra ny mpanompon'Andriamanitra, ny olona masina izay nanoka tena ho azy. Ary zava-dehibe zany eto ny mpanao salamo, olona tsara fifandraisany man'Andriamanitra izy, tena mpanompon'Andriamanitra, ny raiki-pota amin'Andriamanitra. Ny fanekentsika ry havana an Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy ny fiainantsika, zay no anisan'ny valim-pity tadiavin'Andriamanitra amintsika, noho ny famonjena zay voaraintsika mpanompo. Ka mila asehontsika mandrakariva amin'ny olona rehetra zany, fa manana finoantsika, manana mpamonjy azo antoka isika, satria tsika olona tsara fifandraisana aminy. Koa asehory havana amin'ny fitondrantenanao, asehoy amin'ny fitondrantenanao fa tsara fifandraisana amin'Andriamanitra ianao, ka mazoto mivavaka ianao, mazoto manao ny sitrapon'Andriamanitra ianao amin'ny fotoana rehetra. Asehoy fa ianao dia taranaka mpanompon'Andriamanitra, ka tsy menatra mijoro amin'ny mahazanak'Andriamanitra anao. Ny fandraisana amin'ny fanansan'ny tompo ohatra dia maneho amintsika ohatra fa tiatsika ny tompo na anomeantsika ny sarobidy. Ka rehefa mandray fanansan'ny tompo sika dia tadio fa manatanteraka koa izay lazain'ny tompo amintsika, mizara fiainana, tsy ny inana fotsiny ihany fa mahatsiaro hoe ny tompo maty hoa nanavitra inona no ataoko azy. Ry havana rehetra amin'ny tompo, olona tsara fifandraisana amin'Andriamanitra isika. Zany olona tsara fifandraisana ry havana dia olona satry foana hifanakaiky, olona mazoto mitady an'Andriamanitra. Fa ny olona tsy tiana akory ny olona tsy tiana dia satry tsy ahita azy, tsy te hifanena. Fa ny olona tsara fifandraisana dia satrinao hifankahita. Ary zany ny Andriamanitsika, ataovy zava-dehibe aminao zany fifankazarana amin'Andriamanitra zany. Fa hoy ny ten'Andriamanitra ny hoe mifankajara amin'ny tsy toy ianao dia hiadana. Fa ny faharoa ry havana resahana eto ny hoe lay teny malaza ny 2:20, na tsy mijery ary haitsika le teny manao hoe inona no ny soa rehetra zay nataony tamiko. Tovitovy amin'ny tenin'ny Davida zany hoe misaora ny Jehovah resy fanahiko ary aza misy adinonao ny fitahiny rehetra, tsy amin'izay ngeza ihany fa amin'izay faran'izay bitika koa azy. Ny mpanao salamo dia nandalo fahoriana lalina teto araka ny 9:7, ny hodidina tamiko ny famatoran'ny fahafatesany, ary nahazo amin'ny fahoriany ny fiainan tsy hita, nahita fahoriana sy alahelo aho. Zany ny mpanao salamo eto,
tao anatin'ny fahoriana lalina izy, efa manantanina ny fahafatesana, efa tsy manantena ny ovelona intsony, fa rehefa niantso ny tompo izy dia nino fa afaka amonjy azy Andriamanitra, dia naneho ny famondram-pon'Andriamanitra ka nanavitra azy, avitra soamantsara izy, nandray ny famonjena izy, la efa tsy nanantena ovelona intsony. Ankehitriny izy afaka mijoro eo anivon'ny fiangonana indray, zany ny fahaliana eto, mahatsiaro ny mpanao salamo ny lasa tsara rehetra, mahatsiaro izy dia manontany izy, inona no havaliko ny Jehovah noho ny soa rehetra. Tsy milaza zany hoe tsy zavatra rasy teo amin'ny fiainany, fa voasaro ny zavatra tsara avokoa izay mety hoe mangidy ny aretany tao anatin'ny fanarahan'ny tompo. Tsy ny zavatra bitika ihany ry havana, tsy ny zavatra lehibe ihany, fa hatramin'ny zavatra madinika indrindra aza dia isaorana n'Andriamanitra avokoa. Ny tena mpanompon'Andriamanitra ry havana dia tsy olona faly mahazo fotsiny. Betsaka ny olona atao hoe faly mahazo, rehefa mangataka dia mitarina mafy, fa rehefa isaotra dia mody fanina. Fiainan'ny olona zany indray mahay makasitraka amin'ny fotoana rehetra, zany ny tena mpanompon'Andriamanitra. Mandrakariva dia ny mangataka sy ny mitalao ny tena haintsika. Rehefa misy mahory, hoy ny ira fanampy amin'ny faharoapolo manao hoe, inona moa zay hery zay aloha? Efa trotraky ny adi-tsaina vao mba nahatsiaro anao ry tompo. Trotraky ny adi-tsaina. Iza mony tsy mahatsiaro ny tompo rehefa trotraky ny adi-tsaina, fa rehefa faly makaiza. Rehefa aza irina dia to adino ilay mpanome. Tsarovy ry havana fa tena toetra n'Andriamanitra mihitsy ny mamaly soa. Toetra n'Andriamanitra zany. Andriamanitra dia mamaly soa zay mazoto mitady azy. Hoy ny andinin'ny Hebreo 12:5, fa izay manaton'Andriamanitra dia tsy maintsy mino fa misy izy, sady mpamaly soa izay mazoto mitady azy. Mpamaly soa izay mazoto mitady azy. Toetra n'Andriamanitra ny mpamaly soa. Raha tia nahaka an'Andriamanitra ianao dia maiza maninona zany? Mamaly soa azy. Hoy ny Obolona 7:7, ny fisasarana rehetra dia misy valiny avokoa. Dia ho ihany ny tenin'ny Hebreo manao hoe Andriamanitra tsy mba tsy marina ka hanadiny ny asanareo sy ny fitiavana izay nasehonareo. Rehefa ny sasatra ny tsely aina ho amin'ny fanompoana isika dia mahatsiaro atsika ny tompo. Zany ry havana ny fahatakaratsika n'izany, ny fiainantsika n'izany hoe ny tompo dia nanasoa atsika. Andriamanitra mankasitraka atsika no manosika atsika hisaotran'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Isaoran'Andriamanitra avokoa ry havana, fa fahasoavana no nomen'ny tompo anao. Tsarovy fa na dia saky maty aza ny mpanao salamo eto, hay fomba nanehoan'Andriamanitra ny famonjen'ny olona zany. Ilay fahasoavana voaraina, zay ny zava-dehibe aminy. Fahasoavana avokoa no antony havelomantsika, fa isika indraindray tsy mahatakatra zany fitiavan'Andriamanitra zany. Ninona mitranga amin'ny fiainanao ry havana malala dia mahaiza makasitraka. Toetra n'Andriamanitra zany, ary toetra ny zanak'Andriamanitra koa zany, fa ny zanaka dia manahaka ilay niteraka azy, mahaiza misaotra, mahaiza manome voninahitra. Zao ny tenin'ny Joba manao hoe mono soa ihany va honorentsika avy amin'Andriamanitra fa tsy ny ratsy koa. Tamin'ny olony dia tsy nanota i Joba, na dia niarany zavatra ratsy rehetra azy izy. Tsarovy ry havana, Andriamanitra tsy manome zava-dratsy antsika zany, fa izay mitranga eo amin'ny fiainantsika na zay verintsika fa ratsy indrindra aza dia mahasoa zany. Ho fantatrao aoriana
ny antony zany fa mety tsapanao zany ankehitriny ka mahatonga anao ametsina an'Andriamanitra fa fantatrao ihany izay iananao ankehitriny zao ny antony ty lozany anjady tamiko ty, ny antony ty faorina izay niatra tamiko ty, zao ny antony zany. Tsy voatery raha teo ho takatra ho avokoa ny fandaran'Andriamanitra ny amin'ny fiainanao fa ny azonao atao maiza mankasitraka an'Andriamanitra. Avao zy ry havanary ny fanoloran-tenanao ho an'ny Tompo. Avao zy ny fanoloran-tenanao ho an'ny Tompo. Maiza misaotra azy amin'ny fanompoana fa mampiorona ny finoanao zany, fanaovanao ny asa fanompoana an'Andriamanitra. Avao zy ny fanoloran-tenanao manompan'ny Kristy irery ihany. Zany no angatahana aminao manoloana ny zava-misy rehetra eo amin'ny fiainana ankehitriny. Fa tsy hoe kory hoe rehefa mahasoa ihany vo hivavaka sy saotra an'Andriamanitra. Volaza eto ny hoe eo anatrehan'ny olona rehetra. Ny mpanao Salamo no tsy joro vavolombelona fa mpanisy ny Andriamaniny. Kanefa ndikan'izany hoe eo anatrehan'ny olona rehetra zany tsy hoe kory friariana fa tena fijoroana vavolombelona zany. Mitona ny hafa ihany koa mba amevonahitrin'Andriamanitra. Asehory havana fa ny Andriamanitra ao dia Andriamanitra tsara. Eny fa na dia miaritra ny mafy azy anao ny vidim-piainana misonitra isan'andro dia aza miferinana amin'izany fa manana ny hevitra iverana anao ny Tompo. Mpanisoa izy tsy fantatrao ny ampitso ny androany isaorana Andriamanitra aloha. Tsy takatsika ny avana malala fandaharan'ny Tompo. Ekeo isaoran'Andriamanitra zay rehetra asehony amin'ny fiainanao. Kristianina tsy faly mandray fotsiny fa kristianina tena mahay misaotra n'Andriamanitra. Dia zany no mahatonga ny Paoly apôstôly lazany hoe mahasambatra koa ny manome noho ny mandray. Manome ny fotoana anao ny andronao hanompoana an'Andriamanitra. Tea maly fitian'Andriamanitra mandrakariva. Zany no dikan'izany hoe inona no havaliko an'i Jehovah. Tsy mionona amin'izay zavatra efa vita hoe be ny vita alao an'ny hafa indray fa manontany mandrakariva, manontany ny Tompo inona no havaliko an'i Jehovah. Tsy tafandrimandry, tsy te hisotra Andriamanitra mandrakariva. Tsy mionona amin'izay mety be efa vita fa zay rehetra ataonao ry havana dia ataovy ho fisaorana an'Andriamanitra. Dia ny Tompo anie ampahery anao, mpanompon'Andriamanitra tsika, ny asatsika ampy iorenana ny finoana izany. Misaora an'Andriamanitra, ataovy zava-dehibe aminao fa ianao dia fanomen'Andriamanitra ny sarobidy indrindra dia ilay rano Kristy soa indrindra namonjy nanafaka anao tao anatin'ny fahotanao. N'Andriamanitra ny voninahitra ho aminao ry havana amin'ny fiadanany. Amen.